ampahany amin'ny Israely mahita ny famonjena ao amin'ny Kristy. Romanina 4:10 hatramin'ny 9. Dia hoy izaho, saona ren'Andriamanitra anie ny olony, sanatria izany, fa izaho koa mba Israelita, taranak'i Abrahama ihany, avy amin'ny firenen'i Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fantany rahateo, sa tsy fantatra reo izay nilazainy soratra masina eo amin'ny tantaran'i Elia, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentiny namely ny Israely hoe, Jehova, efa namono ny mpaminaninao sy nandravany altaranao izy, ary izaho irery ihany no sisa ka mitady ny aiko koa izy. Mpanjaka 1:8-4. Fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy? Izaho efa niaro 7,000 lahy ho ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Mpanjaka 1:8-9. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany, dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Mandritra ny fotoana voafetra ihany no andavana ny Israely. Romanina 4:10-7-12. Ahoana ary? Izay nitadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, fa no amafisina kosa ny fon'ny sisa. Araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azy fanason-dritory sy maso tsy ahita, ary sofina tsy ahare mandraka androany. Isaia 20:7. Deuteronomia 20:7. Ary hoy Davida, aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta, ary ho fahatafitoinana ho famaliana azy. Aoka ny masiny ho jamba tsy ahita, ary aoka hamokaky mandrakariva izy. Salamo 5:12-13. Dia hoy izaho, sao dia tafitoina ho lavo anie ny Israely? Sanatria izany, fa ny fahatafitoinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy. Ary raha ny fahatafitoinany no tonga harenan'izao tontolo izao, ary ny nihenany no tonga harenan'ny jentilisa, maika fa ny afenony. Ampahany amin'ny Israely ihany no manamafy. Romanina 4:17-15. Fa ianareo jentilisa no itenenako, koa satria apôstôlin'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanimpoko, raha mba misy hahazoko hampialina ireo mifanapatsinay amiko, mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampihavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty va ny fandraisana azy? Ary koa, raha masina ny santatra, dia masina koa ny vongany. Ary raha masina ny fakany, dia masina koa ny sampany. Fa raha nitapahana ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy, ka mba niombina amin'ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirearea amin'ny sampany. Fa raha mirearea ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia hanao hoe, notapahina ny sampany sasany hanatsofoana ahy. Marina ihany izany, ny tsy finoany no nanapahana azy, ary ny finoanao kosa no itoeranao. Aza miavinavina fa matahora, fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra, dia tsy havelany koa ianao. Koa indro ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasaro-pony. Amin'izay lavo dia fahasaro-po, fa aminao kosa dia fahamoram-panahin'Andriamanitra, raha maharitra ho amin'ny fahamoram-panahiny ianao. Fa raha tsy zany, dia ho tapahina koa ianao. Ary reny kosa, raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana, dia hatsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra tsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao, ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafiny izany, rahalahy,
fandrao mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo, fa efa misy famafiam-po manjony Israely sasany mandrapiditry ny hafenoan'ny jentilisa. Hovonjeny mpanafaka ny Israely rehefa nibebaka. Romanina 1:10, ny 9:20 hatramin'ny 12:30. Ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary hampiala ny haratsia-panahiny amin'ny Jakoba izy. Ary zao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho. Isaia 7:20, ny 20:20, 7:20, ny 7. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazonareo famindram-po, dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoany famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Lavrary tsy manantsahala ny fahendren'Andriamanitra. Romanina 1:10, ny 9:30 hatramin'ny 9:30. Endre ny halali ny harenan'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalalan'ny sain'i Jehova, ary iza no mpanolotsaina azy? Isaia 40, ny 9:13. Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany zao zavatra rehetra zao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no homemboninahitra mandrakizay. Amen.